Eny Jehova raha io. Vao mandeha mitony kiram-panahy dia tsapanay fa eto ianao. Amaly vavaka ianao androany. Ita ianao androany. Mino tompo fa ieno ianao androany. Ninninona ny vavaka atao eto androany dia ho tsapanay ny famalianao. Raha io. Tsy miafina aminao izahay mbola eto. Ambany masoandro. Ary ianao mijery midina fa tsy mijery miakatra. Mafantatra ny zava-misy aminay tsirairay avy. Misaotra anao tompo satria zava-dehibe nanomezanao ny mpaminany izay nitendrenao. Ahalalànay ny marina andehananay mahitsy. Ivavahanay manokana tompo nanomboka avy amin'ny farantampony ka hatramin'ny tompona andraikitra izay farany mandray andraikitra kely indrindra. Soro an'izany rehetrarehetra izany fananao mahery mba ahafahany manatanteraka ny adidy araka ny tenin'ny zanako Jesosy Kristy. Angatao izay tianareo angatahana. Ataovy amin'ny agnarako izany fa ho azonareo. Ka ninninona nangatahany fiangonana androany dia ho azony izany. Ayo. Ny zavatra kasitranao indrindra dia ny manao ny trano izay iantsony ny agnaranao. Anisan'izany ty Rézonal Thomasina. Tsy miafina aminao fa misy trano izay ngeza be ahorana amin'ity toerana ity. Ho reharehan'ny Rézonal Thomasina. Ho voninahitry ny anarao. Sokafa Jehova ny fitahiny. Ho an'ny fiangonanao tsirairay avy. Mba ahafahana manatanteraka ny asanao. Misy mpitandriny eto izay miahy ny fanahy fiangonana anatin'ny Rézonal. Aoka tompo amin'ny famindramponao, amin'ny fitiavanao, ary amin'ny fitahinao. Hitoetra amin'izany mpitandriny izy mianakavy. Sy ny mpiara-miasa rehetra anatin'ny Rézonal Thomasina. Sy ny fiangonana ray manontolo. Ho tahinao Jehova. Androany atao tsapany tsirairay fa malivavaka ianao izay marary dia ho sitrana. Izay manana olana ho rava. Izay manana fikasana tsara. Androany Jehova ny tanteranao an'izany. Manasantsika ary azo fitoerana aminaran'i Jesosy. Ya izay ny lava izay ny fohy. Fa zao tsika hitrany amin'ny fanaterana ny fanatitra. Dia ampandrosoantsika ny chorale fanevam-balavanasy manao hirana